avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Fanliana andraikitra trano ny fomba fiasam-pitondra ka tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena. Ny vahoaka ankilany mangina toavoany be manaiky ka rarotana amin'izay tiana atao. Tsy navelany OMC arivo mamohiditra tao amin'ny kianja ny Iragasy teny Meritsaitosika ireo député sy vahoaka ankasana hoetsika tany an-toerana androany. Tandimindondozany diplomasia malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny fanapahan-kevitry ny mpitondra tsy manana azon-damosina ho ny mpamakafaka fiainana amin'ny pirenena. Voan'ny sidana ny salaire insuffisant depuis des années ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra amin'izao fotoana izao ho ny syndicat triade ka antsoina ny rehetra anatrika ny fivoriam-beny sabotsy ho avy izao. Anovelany nolavin'ny fitondram-panjakana israeliana ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny komisera misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana omaly mikasika ny fanamelohana ny fanafiana antanety nataony Israely ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafana ny fiarahana fanliana andraikitra trano no fomba fiasan'ny mpitondra ka tsy mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana sy mandray fepetra mifandraika amin'izany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fiarahamonina raha teo asana vokatry ny fahantrana na tsy fampiny ny fahalalana na ny herin'ny vola sy izay mety ho antony samihafa fa mangina tsy ahitanteny tovoany be marenina ka rarotana amin'izay tiana atao raha ny tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao matoa andatsoratra. Fainy matetika ary raha ny rehetra mahita eny anivon'ny fiarahamonina ny commune sy ny faritra misy ny tsirairay avy eny matetika ny hoe tsy hita soratra mazava ny politika mpampandrosoana apetraky ny mpitondra fanjakana manoloana ny fahasairana ny vahoaka. Tsy hita mazava ary toa mijanona ho resaka fotsiny ihany ny filazana fa tsy maintsy ho tafavoaka i Madagasikara ka ampiena voalohany indrindra ny fanafarana entana avy any ivelany ampitombo ny famokarana anatiny ka hanana ambiampy isan'ny tokantrano amin'ny resaka sakafo sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Fa eno isataona ihany koa ny hoe ho maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra amin'ireny sekolim-panjakana ireny. Fa mimpanantenana pokato ny betsaka ataon'ny mpitondra fa tsy misy vahaolana matotra sy maharitra. Fa mimpanantenana pokato ny filazana fa anitatra ireo velaran-tany azy volena sy afaka amokarana eto Madagasikara ny mpitondra satria na ny tanimbary fiveloman'ny mponina azy atotofana. Fa mimpanantenana pokato ny misy amin'ireo tetikaza voalaza fa atao kanefa tsy vita ny hafa indray iazakazahana. Io fomba fiasan'ny mpitondra io ilay antsoina hoe ny omblitsy lany ny omblany takarina. Ny olana famokarana vary eto amintsika tsy ahitana vahaolana. Vary hybride na vary safiotra avy any Sinina indray no ny azakazahana nafarana. Tsy mananeritreritra hitondra vahaolana sy fanatsarana ary indrindra fanovana fomba fiasa eo anatrehan'izany ny mpitondra fanjakana ka iliny mandrakariva amin'ireo tompona andraikitra hafa izay tsy fahombiazana izay. Tsy ahitana vahaolana ny fahatapahan-jiro sy rano ahilika any amin'ny tompona andraikitra sy ny mpiasan'ny jirama. Tsy ahitana vahaolana ary miapotika ny armady ahilika amin'ireo mpiasa sy ny tompona andraikitra. Ny voaka ilay raraboinina 777 ahilika any amin'ny ACM sy ny ministry ny fitaterana teo aloha. Miaro ny taniny ireo mponina ho benetsy ahilika amin'ny filazana fa nisy asan-dahalo sy fakanan-keriny ary voalaza fa noterena ilaza zavatra hafa ilay voalaza fa nijoro vavolombelona. Manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny aza efa nisy fotoana na azo tsiny hatramin'ny ingabe masoandro. Mampatsiahy ny voalazan'ny Baiboly ka rehefa nanontaniany Adama
nanilika tany amin'ny eva ary eva nanilika tany amin'ilay bibilava dia fanolehana andraikitra tahaka izany hatrany ny fomba fiasan'ny mpitondra tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazany ka mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany ny fiarahamonina raha teo asa na vokatry ny fahantrana be loatra na ny tsy fampin'ny fahalalana na ny herin'ny vola sy izay mety ho antony hafa fa mangina tsy hatanteny toa voan'ny be manaiky ka raharotina amin'izay tiana atao toa mampite ilaza fa tonga amin'ny tanjona ireny ny mpitondra ajanona anaty fahantrana ajanona anaty fijaliana ny mponina ajanona anaty fahabadonina zarazaraina ihany koa ahafahana manjaka tsy efa fanjanahana ankolaka ve zany tsy efa famonona ny malagasy ve raha izany no tena zava-misy marina aiza ny fiandrianam-pirenena manatrehan'izany ka ilazana fa Madagasikara soa anahoana no avin'ireo taranaka ny aoriana raha toka dian'izao dia efa tsy mitsahatra miroso ao anaty azina trany ny firenena sy ny vahoaka ao aminy izay ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalambavao fa tsy manana politika fampandrosoana mahavany olam-bahoaka ny fitondrana rajoelina fa saika vahaolana taitaitra handrebirebena ny saim-bahoaka no arosiny ho ny mpandinika mpanao politika tamin'ity androan'ity tsy mijanona eo ihany koa ailika mpitondra ny amin'ny mpiasa-panjakana indray ny tsy fahombiazany amin'izao fotoan'izao ka maro ireo orinasa-panjakana ihany koa no apotika vokatrizay tsy fahaiza mitantan'izay andao rahantsika ny Cyprien. Eritaona tahaka izao volana septambra sy oktobra ny monmonina sy velotaraina ny vahoaka manoloana ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano lavarina isan'andro teto Antananarivo sy ny manodidina ny tokony anidina an-dalambe isan-kariva vokatra izany ireo mponina na ny eo ny atezerany no lazaina ho manan-kirotana ny vahoaka izay anidina an-dalambe sy fototra amin'ny fisitrana rano sy jiro no takiana saingy fampiasana mpitandro ny filaminana handrava ny hetsika ny fepetra no raisin'ny fitondrana taitaitra teo ny mpitondra manoloana izany ka nilaza fa tsy voaka nambomanam-bola amin'ny jirama ihany rajoelona raha tsy mivany olana tsy nisy nefa ny vahaolana maharitra fa famonoana afo no napetrany zara raha nandeha tapa-bolana na iray volana teo ny jiro raha toka nampitombona ny fiarabe mpitatitra rano volana vitsy aty aoriana indray io fa niverina foana ny olan'ny jiro ny rano mampijaly ny vahoaka tsy ahitan'ny fitondrana vahaolana maharitra tahaka izany ihany koa ny vona mitranga any mananjary izay lasibatry ny fahamaizina trano ireo mponina hazo tafo ary fitaovana samihafa hananganana trano mba hipetrahan'izy ireo no ilain'ny mponina saingy vary sy voamaina no atolotry ny mpitondra fanjakana ekena fa ilaina ny vary atao sakafo saingy ny famalina ny filan'ny vahoaka no maika tokony hitondrana vahaolana maharitra ohatra vitsy ihany ireo no tanysaina ireo voasaika vahaolana taitaitra sy fandrebirebena saim-bahoaka trany no hitany izao fitondram-panjakana izao eo anatrehan'ny olam-bahoaka amin'izao fotoana tranga izay manapirofo fa tsy manana politika pampandrosoana ny fitondram-panjakana fa na famonoana afo na vahaolana vonjy-tavanandro na fampanantenana pokaty no arosony tsy mahagaga raha mitombo hatrany ny olana ary mialalala ny fahantrany firenena hoy ny mpanao politika ny olana ny dia tsotra kely ny mahazo nyity firenena ity ilay olona tsy tokony ho filoham-pirenena fa ny tongolana ny vitana no tongatonga ho azy teo amin'ilay toerana dia manjary mitondra ohatran'izay keo mitondratondra ho azy an'ilay firenena amin'ny vahaolana tefo maika sy mahay maika tsy ampiheverana tsy ara-politika satria ny fitantanana ara-politika dia mila fahaizana sy traikefa misy famolavolana ara-politika efatry ny ela ny tantana anao tsy misy an'ireny hoe projet de société manidina fotsiny ohatry ny EM reny fa ny projet de société ampiasaina amin'ny politika dia mirafitra mazava tsara ary fanarahany pray antoko rehetrarehetra hoe tia ny projet de société atsika tsy manana an'izany ataontsika projet de société zany ny antoko TGV hatramin'ny androany zany nge manahirana raha miteny ianao miteny amin'ny olona ianao hoe misy velo rano ataonao amin'ny olona dia avy eo ranony arivo no hitanao ao manahirana ny zany tsisy zavatra mandeha tsy ny jirama ny olana fa ny fitondram-panjakana amin'ny tantana azy no fototry ny olana tsy anjaran'ny mpiasan'ny jirama no manapa-kevitra manangana barazy na ividy groupe hamatsiana herinaratra fa ny mpitondra ny tompona andraikitra amin'izany tsy ny herinaratra tsy ampy ihany koa no olana fa ny solika hoentina mampiodina ny milina hamokatra herinaratra no tsy vitan'ny fanjakana ny mandoha vola amin'izany mazava ho azy fa tsy ampy ho tsinjaraina amin'ny vahoaka ny herinaratra ka miatra ny fahatapahan-jiro mifandimby isan'andro tsy enatra aza ny mpitondra indray no manilika andraikitra any amin'ny mpiasan'ny jirama manoloana ny tsy fahombiazany ny mpitondra nefa ny tompona andraikitra voalohany
amin'ny fampandehanana ny orinasa-panjakana jirama afaka hamokatra herinaratra sy rano mamaly ny filan'ny vahoaka ho iatrany ny fanazavany zana ty fitondrano ty zany rehefa hitanareo rehefa mandray fanapa-kevitra ao a de na ianao manao zany ianao a de tsy avelany manao fa ivery no misongona azy na ianao zany tsy mahavita ndray a ny eo aminy zay andraiky ny feno ohatra fotsiny zany ny jirama zao andraikitry ny fanjakana feno de nefany mandray fanapa-kevitra izy avy eo le fanapa-kevitra raisiny tsy mandeha arak'izay aloany de ailony ray amin'ilay mpiasa ao amin'ilay orinasa jirama ndray a ilay tsy fahaizana zany nefa fatatsika tsara fa tsy ny mpiasany jirama no napiditra ireo DG maro no anodikodim-bola atao fa tamin'ny alalina ny filakevitry ny gouvernemanta na filakevitry ny ministra no namoahana an'ireny zavatra reny fomba fialana bala fotsiny ny filazana fa ny fanapa-kevitra rehetrarehetra tsy mandeha eo de no mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika fa tena ilay filohan'ny repoblika mihitsiny no mandray fanapa-kevitra tsy mifanaraka amin'ny politika tokony azo ny firenena tsy voavany hatrany ny olona ny jiro sy ny rano ny olom-bahoaka ny fotony raha mbola izao vahaolana taitaitra sy tsy maharitra izao hatrany no apetraky ny mpitondra aina ho voamaika aza hiapotika izany noho ny tsy fananany fitondrana politika kapoben'ny fanjakana voadinika sy matotra mahavaly ny fangatahan'ny mponina ireny zany ny fomba fiasam-pitondra fanjakana manoloana ny olana samihafa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao santionana ny resaka jirama ireny entina tao anatiny iny fanadiadina iny fa tsy navela ny OMC Arivomamo hiditra tao amin'ny kianjany Iragasy teny Meritsatosika ireo vahoaka ny kasanao hetsika tamin'ity androan'ity ankilan'izay tonga teny an-toerana lehibe ny distrika sy ireo mpitandro ny filaminana nanakana ny hetsika na izany aza tsy nasakana ny diabe nataon'ny solom-bavim-bahoaka sy ireo mpombazy teny an-toerana ny momzay tamin'ity androan'ity Gabin loa feno ny kapoaka ho ireo vahoaka tety amin'ny renivohitry ny distrikana Arivomamo androany raha nanao hetsika fitarainana ireo maharary azy toy ny kolikoly fitakina vola tsy aradrariny eo amin'ny asa fitaterana manaraka ny lalam-pirenena voalohany ny fahatapahan-jiro ny fanesorana ireo sefokotany tsy manaraka baiko ny lehiben'ny distrika ity olomboatendry ity zay no ampangany solomavamboaka ho vato misakana ny fampandrosoana ka takina ny ialany na anisorana azy alaonareo io chef district Arivomamo alao io fa nareo nametraka an'io tsy fandevasana olona tsy manjary aty amin'ny district anay tsy fandevasana olona salamindreny nareo ao amin'ny sinady ankoa aza manao corporatisme ianareo fa rehefa tsy mety de tsy mety ary aza dino ihany koa fa maro be ny osoka nakara-panondro nataony lehibe any district io tamin'ny andro ny fifidianana mera tsy izy io tsy mety io na famboleka zao ara angatahanay alalana amin'ny lehibe any district io de laviny maro ny rano foana zany ary tena antitra terinay mafy fa tena fangatahan'ny fokon'olona ihany koa alevazo ilay fifidianana se fokotany nitohy teto amin'ny komina Meritsatosika ny hetsika ny kasa iditra tao amin'ny toerana malalaky ny kianja Iragasy ireto vahoaka ireto haneho ny tsy fankasitrahana intsony ny lehiben'ny distrika tsy navela ny OMC iditra tao amin'ilay toerana izy ireo satria tsy nahazo alalana hoy ny chef distrika izay sady nitondra ireo mpitandro ny filaminana nanakana ny hetsika dia araka ny lalàna moa zany mazava ho azy dia ataony fanakanana zany hetsika izany satria tsy nisy nafangatahana raha zany natao tamin'ny androany ny hetsika tsy afaka atao satria tsy mahazo alalana tsika lalàna ihany ny raha filaminam-bahoaka eto ny resaka ny za moa voatendry tao anatin'ny conseil des ministres dia izahay rehefa nome dia manomboka ny andro ny nomination anay no efa miandro zay ny abrogation anay ny mpiasa-panjakana zay nitendrena rehetrarehetra ohatr'izay daholo dia amin'ny mampiasa-panjakana izay ny anaty ankoatra ny fanakanana tsy hiditra tao amin'ny kianja nalainy mpitandro ny filaminana ihany koa ireo fitaovana tamin'ireo vahoaka toy ny banderole megafone ary nisy hatramin'ny fifandonana teo amin'ny rotonta asa ngambany tsy fantatry zareo ngamba fanvao avy aty amin'ny vahoaka ny ny fahefana vahoaka ny nampindra azy an'ilay fahefana tokony mba isana sieritrehetra izy mba ame tamerina ndraikitra zany raha ohatra ngeka zay ny tanteraka ireo mpitondra fanjakana ireo tsy
tsy sarotiny am'izany ny vahoaka fa tena tsy zaka ny vahoaka tsony any le fahantrana am'izao fotoana zao samy mandona fo ianareo lehibe ao amin'ny tapany ambony ao ny vahoaka no nametraka anao tamin'ny atao hoe teteza mita tamin'izany no ntolona ohatr' zao de noho izany ve sanatry ny vahoaka indray nde hanongotra anao a fa jereo ambony a jereo ambany matory eo zavatra reo fa vaky ny tolona am'izao a de meritsereta tompoko eto zany dia izao ny hoe ny teny apetrako amin'ny fanjakana dia zao matahoran'Andriamanitra misy farany ny zavatra rehetra tamin'ny 2002 ny tenako zao anisan'ny teny amin'ny 13 mai tao anatin'izany fahefana mahery vaitsy zany andre matotoko ladiderateraka elako tsiny manonona azy ray aman-dreny folohan'ny miaramila rehetra teo tamin'ity tany ity izy kanefa rehefa tonga ny herin'Andriamanitra mialy izy rariny ny takiny rariny ny zavatra lazainy a de zany no andehanana aty avany arivo mama hoe mandofo re maka ty zay satria tsy rariny tsy zakanay tsony le fiainana rehefa tsy navela niditra tao antoerana dia nanao diabe nanaraka ny lalina amin'ny pirenena teto imeritsy atosika ireto vahoaka mpanao fihetsikehtsehana ireto tazana tonga tety antoerana niaraka tamin'izy ireo nisy olomavambahoaka roa lahy voafidy tato amin'ny distrikany Arivonimamo nisy olomavambahoaka isany avy any amin'ny distrikany Manjakandriana sy Ankazobe nilaza tsy hitsahatra izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiny ka andrasana ny toyiny iverenantsika vetivety ny fanehoan-kevitra mikasika ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao tsy manana paikady mazava azy vahaolana matitra ho an'ny sosialim-bahoaka mpitondra fanjakana ary matetika miandry fanehoan-kevitra na tambazotra tserasera vao mandray andraikitra tsy taranefa izy ireo raha nandefa mpitandro ny filaminana toy ny tamin'ity androan'ity hisakana ny olona hitaksy anao karazana fitakiana samihafa ihany koa ka atao andrehatra lavo taramandrakariva eo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina ny mpitondra fanjakana ankehitriny ohatra amin'izany ilay raharaha mbomalaza ilay raharaha boina 777 ilay resaka vary simba tany mahajanga ny fampitomboana ny herinaratra vokarina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy ilaza fa tsy ny ao tomasina rehefa nilaza fa hanao evasanina ny mpanohitra dia izay vao taitra ka nandefa marary iray sy ny sisa tsy tara kosa nefa izy ireo amin'ny fandefasana mpitany filaminana na dia feo mandeha fotsiny ihany aza no eno fa misy aneo hevitra na anao fitakiana ohatra ilay tranga teny meritsy atosika androany ilay fanoherana ataon'ny mponina ny tetikasa bastoliara ny fanotovana tanimbary any laniera sy ny maro hafa matetika ihany koa miandry fanehoan-kevitra ny anaty tambazotra tserasera ny mpitondra vao mihetsika zay le olana tara foana le fandraisana andraikitra raha tsy efa mitabataba sa iny ny eritreritra ny vahoaka zany no manaitra fa tsy mifandraisana andraikitra amin'ny adidy efanekena sy antsoroana zay mantsy ny olana amin'izy ity na hetsika na tsy hetsika ny vahoaka na hitaraina na tsy hitaraina ny vahoaka rehefa adidinao io dia tokony atrehanao fa tsy nitambazotra serasera no andrefesana hoe tokony hetsika ve za zany sa tsy tokony zay ny olana angezabe vokatra izay vahaolana petatoko fa minonafo no raisina fa tsy misy paikady mazava sy maharitra tsy any amin'izay tena marary sy ilain'ny vahoaka no hitondrana vahaolana fa ny fitiavana fahefana sy ny fiarova-tseza no mahamaika mila mihevitrevitra ihany ny mpitondra antsika amin'izao fotoana izao a tena amatatra marina hoe inona ny tena ilain'ny vahoaka inona ny tena maharary inona ny tena andraikitra tokony raisina fa indraindray a tsy any amin'ny maharary no voakasika rehefa mandray andraikitra zareo na efa tara loatra nefa ny vahoaka efa mikaikaika zao asa indray zay zavatra mety iseho hita zao fa nanahirana ny fidiram-pianatra dia betsaka ny fimenomenonana asana ahoana no mety ho fandehany akoatrany hoe zay tena fianakaviana sahirana no mety azo fanamahivanana tsy afaka niomana nefa ny fidiram-pianatra zany zavatra efa fantatra misy ireo tompona andraikitra sy isy olotelo-mpanjakana iny fotony saingy tsy omena lanja izy ireny ary taramandrakariva ny fandraisana andraikitra amin'ny famahana ny olana tsy maintsy ary ny mpitondra fanjakana foibe ihany no mandray fanapa-kevitra sy mibaiko ny zavatra rehetra miandry ny avy aty amin'ny foibe ka na efa maty mosary sy tsy manan-kelofana aza ny mponina miandry fagasy
Fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anovelany tandimindomindozany diplomasia malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny fanapahan-kevitra mitondra tsy manana azon-damosina ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany manaratsendrika ny Madagasikara zany eo anatrehany ahitaky iraisam-pirenena indrindra nosy malagasy rina fitiavana. Mitafenatra ny diplomasia malagasy manoloana ny fahadisoana fandraisana fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra izay tsy ho tonga nanatrika ny latsabato nampanaovy ny firenena mikambana nandritra ny fivoriam-beta New York ny 12 ny volana septambra teo momba ny fiarahamonina ampilaminana sy fiarovana eo amin'ny Palestina sy Israely hoy ny fanambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Omary mazava ny vokatra 27 no nankatoa raha toka 10 no nandà ary 20 ny firenena tsy nandray anjara. Ny akamarora firenena afrikanina mpikambana amin'ny SADC naneho ny fanapahan-kevitra mazava nankatoa izany raha toka nangina tsy nandray anjara i Madagasikara tsy misy dika ny fahanginana ary fahadisoana ara-diplomatika izany raha ny fanambarana trany nanamafy ny mpamakafaka fiainam-pirenena fa tsy manana azon-damosina ny mpitondra manoloana ny fanapahan-kevitra raisiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy milaza akory hoe mandana mendany amin'ny Rosiana na mandana mendany amin'ny Amerikana mandana mendany amin'ny Iraniana na ny Israeliana sy ny sisa fa mendany amin'ny tenanao enao mahalala an'izay joronao ary raha ilaina raha mahay manara roatra ny fiadivan'ireo ijorona hoe raha izay eto Madagasikara zao no izy ohatra fotsiny hoe reto nosinay reto dia atao sanctuaire démilitarisé ohatra teny mazava ohatr'izany itsika tahaka ny hoe tsy mijoro fa mohaka araka ny teliko teo tsisy azon-damosina zao nefa ny zavatra miseho ataontsika nisy resaka mikasika ny hevitra fototra ijoroan'ny firenena mikambana ny aminy hoe tsy azo tohinina ny firenena anankiray ilaina mihitsy tsika milaza hoe zahay dia sanctuaire ny nosinay sy ny taninay ka zay rehetrarehetra zay fahitako azy misy tsipika ohatra zao ohatrany hoe le Madagasikara dia miditra amina ady ary ady tsy izy akory ny tomponady amin'le izy noho ny ataon'le diplomasia atsika. Fa sahin'ny mpitondra mijoro milaza ny hevitry ny firenena tantany no takiana mba ho fantatry ny rehetra fa manana ny fiandrianam-pirenena sy foto-kevitra ijoroany izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany tokony sahin'ny mpitondra hanenjana ny fitakiana nosy malagasy eo anatrehany sehatra iraisam-pirenena. Mampalahelo ny président république momba n'le resaka nosy tonga dia makatoerana raha manonaka fotsiny tonga dia makatoerana mohaka fotsiny zao izy sika ve mohanana hery fa izy milaza aminao fa tsy maintsy hery ampifanandrinana ny atao amin'io be dia be za atao arivo ny zavatra azo atao amin'ny resaka diplomasia ijoronao amin'ny azon-damosinao momba ny taninao satria io souveraineté territoriale io ohatra fotsiny zao ho any a New York zao raha masy mandidy amin'ny taninao ianao dia mahasamy teny hoe noho ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana dia zahay manangana na hanangana hanendry tompona andraikitra amin'ireo nosy ireo na dia zay fotsiny azy ianao raha vao manao an'izay ianao tonga frantsay dia mikoropaka dia mametraka na manipy ny hevitra hoe zahay ato Madagasikara dia tianay ho zavatra madio tsy raha honanady ireo miantso internationalisé zany zavatra azo atao zany raha misy azon-damosina. Ny fahatanjahany diplomasia amin'ny firenena no antoka iray lehibe tarafa nanotanjaky ny firenena manoloana ny ady sisika na fifaninanana iraisam-pirenena tsy vita ny fisefisehoana izany fa mila fahaiza-manao sy fahaizana mandray fanapahan-kevitra mikendry ny tombotsoa ambony ny firenena. Omeny ny firenena-kafa lanja kokoa ny firenena mahasamijoro amin'ny heviny eo anatrehany ady na zava-mitranga iraisam-pirenena mariky ny fiarovany fiandrianam-pirenena raha ny fanazavana trany. Fa miena tsikelikely amin'izao fotoan'ireo olona anarivony voalaza mpitondra fanjakana ho mpampiasa ka milahatra ny teleferika ny fandehanana teleferika izay fialamboly fa tsy mamala ny filan'izy ireo mazava miresaka fifamezivezena ho an'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro anty Entsora Soary Malala.
mihena ampitoerana toy ny fehinantitra ireo mpilahatra teleferika izay toa ataon'ny olona fialamboly fotsiny ihany hatreto fa tsy natao hamahana ny olana sy ny fahaverezam-potoana ateraky ny fitohana ny fifamovoizana nandritra ny vampitoana ny fialan-tsasatra toy ihany no maro ireo olona nitaingina azy azo isainina amin'ny ratsan-tanana sisa ireo mpanjifa amin'izao fotoana manampitrotraka izany ny fahalafosizany sarandalana raha afaka nindrana volabe tahaka ireny ny fitondram-panjakana tokony ho an'ny sosialim-bahoaka atony ny fanambeazana ny fahasalamana ary ny fampiakarana ny farim-piainana no atao lahara-pahamehana ny fiheverako ndrika aloha zany hatreto aloha hoe aprevena le ankizy fa tsy nanao vakansa de andonareo voentina mitaingina manezy de ohatr'zay le ohatr'zay aloha fahitako anazy hoe mitovy amin'ny manezy ihany le satria hoe andonareo mitaingina de mijery ville eny ambony eny tanàna eny ambony eny zao vonitra ny andro zao ny mpianatra maly latsinaina moa zany latsinaina nisy kelikely satria talata tonga de fa vidana mandrosona verina fialamboly aloha ny fahitako azy aloha satria tsy importantko ny antony zany transport en câble ny par exemple transport entre les deux collines na ny sarodalana tokony misy an'izany fa tsy mipasa ny centre ville fa raha ny hoe ny raha vola azo tamin'io kosa aloha le dada nanaovana route nationale mandeha 100 lera 150 lera mbola normal be tamin'ny période de vacances ihany no ohatrany latra be fa nandritra n'izay fidiran'ny mpianatra zay aloha efa tsy de nisy ny latra ahitrahitra ihany zany izy hoe mba manao essai amin'le hoe zava-baovao eto amin'ny firenena de mba manao essai fotsiny le olona zay aloha de tsy haiko tsara hoe tafaverina ve sa ahoana fa raha fahitako anazy aloha ohatrany fahatiantoko ihany satria ny hoe carburant mandeha amin'le izy betsaka be ny vola miditra nefa kely hatreto zao ny mpitaingina efa vitsy fa raha eto amin'ny plein ville zany anie tsy de ilaina le téléphérique tsy mba vahaolana zany le izy hoe manala an'le embouteillage nefa mbola embouteillage ihany tokony hoe natao zavatra hafa zany le izy hoe mba social-mbahoaka ohatra na ny amin'ny resaka fahasalamana na fampianarana satria re zao ny hita tena ambany de ambany ny avitsy ny pilahatra ny téléphérique ety Anosy hoe manena embouteillage aloha angamba tsy de mitombona loatra hoe manena embouteillage fa ny embouteillage de embouteillage loatrandreny foana ihany ny olona mihitsy anie ny sahirany ka na mpandeha bus ara lasa mpandeha tongotra mpandeha taxi lasa mandeha taxi moto mpandeha taxi moto lasa mandeha taxi bicyclette ohatrohatr'izay le trangan-javatra misy tsy nandranesa-peo intsony ny fitondram-panjakana tatoato mahakasika ny fahavitrihan'ny olona mampiasa ny teleferika izy ireo izay ny eboebo teo aloha fa mazoto ny vahoaka ka nahatratra n'arivony maro ireo tonga ny lahatra ny volana aogositra lasa teo ary no vinavinaina fa hatratra efatralina hatramin'ny eninalina no hitaingina azy isan'andro volana septambra isika izao mihena tsikelikely ireo mpanjifa izay manam-pirofo fa fialamboly na fanandramana zava-baovao fotsiny ihany ny fampiasana ny teleferika ho an'ny malagasy ary tsy hita izay tena vahaolana atolony miverina amin'ny fitaovam-pitanterana mahazatra ny olona amin'ny sarandalana 900 ariary raha izao no zava-misy mipetraka ny fanontaniana amin'ny fomba hoany indray no hamerenana ireo volabe notrosaina izay no eritreretina fa haverina amin'ny alalany sarandalana azo dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny mikasika ny mpiasan'ny fahasalamana voan'ny sida amin'izao fotoana izao tsy sida araka ny fantatra izy io fa salaire insuffisant depuis des années eo ihany koa ny resaka fitsidihan'ny lehibe ny fiangonana orthodoxe amin'ny Madagasikara ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary Libéreo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance daholo sady. Tena mitaiza moteur ty lupie makena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Andao hiaraka kalazany fahafolo taonany Cosmos. Ny 17 septembre hatramin'ny 30 octobre, loka govana maro no hozaraina ireo mpandresy. Loka voalohany, fialan-tsasatra ho an'ny olon-dromakany Dubai, iatoana tanteraka.
Loka faharoa télé TCL 85 pouces, Loka fahatelo réfrigérateur Samsung, Loka fahaefatra canapé inclinable Axel, Loka fahadimy motocross 5e 200cc, Loka fahaenina hatramin'ny fahafolo bon d'achat mitetina ray tapitry ariary avy, super tombola 10 ans Cosmos. Ny 17 septembre hatramin'ny 3 octobre arahy ianao ny mpandresy. Cosmos, votre partenaire de confiance. Wayo! Atavy mamelatra fidiram-pianatra amin'ity e! Alaroto mibalika am 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Mibalika am 40+, manomboka 700 ariary isan'andro fotsiny. Sady lera hotelo alary ary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantonana roa taona. Mibalika mamiratra no avoka. Anao zao manana zava-pisotro tianao fa tsy ampozinao hoe iza le tena tianao indrindra. Dramana. Zao tsotra be ny kilalao antsika dégustation à l'aveugle. Yare lalao kely tsika. Mandroso eto. Ampanandrana tena. Maka numéro 1 ianao sy numéro 2. Ao, maka 1 sy 2 koa ianao. Sotroy aloha le numéro 1, misotro indray ianao numéro 2. 1 aloha ary. Drama amin'izay le 2. Ao, iza ny tsara kokoa? Le 1 sa le 2? 1 tsara kokoa. 1 tsara le 1. Le numéro 1 mamy tsara. Numéro 1 tsara kokoa ro Le 1 tsara kokoa. Le 1 zany tena tsara. Le 1 mamy tiako kokoa. Numéro 2 ndraiky maloha tiako. Le 1 tsara kokoa. Ohatra mitovy ihany izy roa. Tena le 1. Numéro 1. 1 tsara kokoa. Le 1 tsara kokoa ka. Dawa. Isa, roa, telo. Oko sa le eksara tsara kokoa. Oko tsara kokoa. Le oko tsara kokoa. 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 Le oko tsara kokoa. Oko tsara kokoa. Oko tsara kokoa. Ny jiro tsy mandaingy. Oko tsara kokoa. Safidiny roa ny 700 ny malagasy. Mamerina ny aramba tonga lasy tongovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity. Anoizatsika izay araka nefa natsidika tany ampanomboana voan'ny sidana ny salaire insuffisant. Depuis des années ny piasan'ny fahasalamana rehetra amin'izao fotoan'izao ny syndicat triade ka iantsonany rehetra anatrika ny fivoriam-beny sabotsy ho avy izao anasitrana an'izay aretin'izay rariny ratoka jarary ny fandraisana an-tanana eny anivo ny hôpitalim-panjakana amin'izao fotoan'izao noho ny fahamaroany ny olana mianjady amin'ny piasan'ny fahasalamana izay misy fiantraikany amin'ny asan'izy ireo. Daniela Minoaso no mitaritra ny antsiprian'izay. Voan'ny sidana ny salaire insuffisant depuis des années ny piasan'ny fahasalamana rehetra manerana nosy amin'izao fotoana ho ny avy eo anivo ny syndicat triade. Miaratsy hatrany ny fomba fandraisana an-tanana sy fikarakarana ireo marary sy mpitondra azy eny anivon'ireo CSP sy hôpitalim-panjakana raha ny fitaraina ny be sy ny maro. Tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy intsony ny ankamaroany ireo marary noho ny tsy fampiany ireo piasa na mpitsabo-panampy tokony hanampy amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary. Eo ihany koa ny tsy fahatombanana sy tsy fahampiany fitaovana ampiasaina eny anivon'ny hôpitaly. Vokany, maro ny fitaraina na voaray mikasika ny fandraisana an-tanana noho ny fanaovana tsinitsinina ny sehatry ny fahasalamana, ny fanitsakitsahana anjon'ireo piasa ny fahasalamana ary ny fandrahoana na ireto farany. Le piasa efa tsy ampy miasa amin'ny kisipoa mbola anaovana tsindry amoronana n'izao zay mba olona mba sahy miteny n'ilay zo satria ao anatiny ao moa misy zo zay foana ny fandraisan'ny syndicat amin'ny administration amin'ny fanjakana hoe misy ny obligation dia misy ny zo droit dia le obligation vita ary mihoatra ny tokony izy aza ny vita n'le piasa fa le droit zany vao isakisaka matetika dia zay masahy mba miteny matetika moa ny syndicaliste no miteny dia tonga dia aso zay no anaovana anazy ary mizava ho azy tsy ho afaka hisabony vahoaka mihitsy zay ary normal le izy raha ohatra ka hitaraina ny olona satria tsy havita misahana olona miasa saina sy olona hiarana herisetra ve dia ho afaka hanatanteraka amin'ny tokony izy le asa ho atao.
ankilany hiteraka zava-doza eto amin'ny firenena ary izy fatraikana amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny anivon'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa ny fanaovana tsindry siramatahoro amin'ireo mpiasa ny fahasalamana izay mitaky ny zony araka ny tokony ho izy tranga izay tokony ho jereny ny tompona raikitra akaiky. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia tsy afaka miasa ao anatin'ny tahotra. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia tsy afaka miasa ao anatin'ny fandrahonana. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia tsy afaka miasa ao anatin'ny fitoriana maro sy ato izay maro isan-karazany. Tena ao anatin'ny deontolojia ny fitsididalao amin'ny miasa fahasalamana mihitsy zany fa tena tokony ho ajanona rehefa miasa ianao ho an'ny dokotera manokana izay resahako izay hoe raha misy tsindry, misy fampitahorana, misy fangejana mahazo anao dia tokony tsy manatateraka an'ilay asa ianao satria hiatraika any amin'ilay marary raisinao zany zay zavatra zay. Zay nefa mila iaina amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana amintsika amin'ny teny zao. Risa lasa mivoaka moa zany voambolana zany hoe mbola tsy nisedra mafy tao anatin'ny 80 taona mpiasa amin'ny fahasalamana raha tsy amintsika amin'ny teny zao. Tsy afaka miteny miasa amin'ny tahotra. Raha misy mpiasa amin'ny fahasalamana mahasa amin'ny teny hoe miasa am-pilaminana tsy amin'ny fijaliana aleo ngamba ny teny izy. Raha mahita an'izay olo zay nareo amintsika amin'ny teny zao. Eny fanany lehibe any an-dampany ary mitaraina ty amin'ny syndicat fa tsy afaka miteny satria any amin'ny lohandohanmpisorona amintsika amin'ny teny zao. Ka ny vahaolana dia zao raha ny mpitsabo any tsy voakarakara fa mitebiteby dia fatatsika hoe tsy fahasalamana voalohan-karena ntsony zany zay zavatra zay fa zava-doza ny trangy eto amin'ity Madagasikara ity raha pitso raha afaka pitso fa manomboka izy io. Ny sabotsy 20 septambra ho avy izao anatanteraka fivorim-be tsy andrefa nambojanary ny syndicat triade. Fivorim-be izay iantsony syndicat triade ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy akanavaka manerana nosy iady sy taky ny tombosoa iombona ny reto farany. Isan'izany ny fitakiana ny fampiakarana karamba, ny indemnité de logement et indemnité de risque, ny avancement tsy azo nandritra ny taona maro, fa ihany koa ny andraisana ireo infirmiera sy sage-femme sasany ho mpiasam-panjakana. Fa manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa ny fisian'ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'izao fotoana izao. I Madagasikara izay isan'ireo firenena mpandray betsaka azy ireo raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny taona 2024 izay nahitana mpisihatra mihoatra ny 500 ka eto Andriatsilavo. No tanterana androany teny Soarano ny lanonana fandraisana sy fandefasana ireo mpilatsaka an-tsitrapo anatin'ny France Volontaire Madagasikara. Itika izay tafiditra anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ary koa fankalazana ny fanaovan-tsony teo amin'ny gouvernement roa tota mikasika ny vie na ny volontariat international d'échange et de solidarité. Cette réalisation concrète, elle n'aurait pas été rendue possible. Tsy tanteraka izo vokatra azy tsapahitanana izao raha tsy nisy ny sony teo amin'ny filoham-pirenena roa tonta ny filoha Rajoelina sy Macron teny amin'ny lapam-panjakana ny avlohany 13 aprily lasa teo tamin'ny fitsidiana nataony. Arak'izany sady ao anatin'ny politika izay mazava ho azy fa ny filohantsika dia mankatoa ary manohana tanteraka ny volontariat ary manatateraka izany isika izao miaraka amin'ireo tanoran-jatony. Lazaiko mazava tsara tanoran-jatony izay mitsidika any la Frantsa na i Madagasikara isan-taona. Découvre la France ou Madagascar. Misa enina ireo mpilatsaka ny sitrapo avy any Frantsa ary misy 12 ireo avy any La Réunion niverina eto tany-drazana rehefa navita ray na roa taona tany an-toerana. Misy 12 ireo mpilatsaka ny sitrapo yazo any la Frantsa ny volana septambra sy oktobra ka mitahiraka 10 hatramin'ny 12 volana any amin'ny toerana ny rahana azy ireo taoriny ny fampiofanana nomena. Sehatra maro ny asan'ny ireo mpilatsaka ny sitrapo tonga eto Madagasikara na ireo mpilatsaka ny sitrapo malagasy miazo firenenkafa ohatra amin'izany ny fanabeazana, ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny fampandrosoana ara-tsosialy. Et je peux vous dire que l'impact pour les jeunes français quand ils rencontrent des jeunes azoko lazaina anareo fa ny fiatraikany amin'ny tanora frantsay raha miona amin'ireo tanora malagasy dia tena manandanja ahafantarana bebe kokoa ny tontolo iainana sy ireo fanamby atrehina amin'izao fotoana ny tanjon'ny fampandrosoana maritra ny fandraisana anjara manokana ho an'ny ady ombonana. Ireo tanora malagasy dia mampita izany amin'ny fomba mahomby ao Frantsa ka ny fanirina miaraka amin'ny gouvernemanta sy ireo ekipan'ny Massivo frantsay dia ny ampaharitra sy ny ampivoatra izany miaraka amin'ireo tanora manana fahaiza-manao sy ireo tanora vonona n'olo-tena ho an'ny ady ombonana. Tout simplement de transmettre toute leur passion, leur engagement pour des causes communes. Ankoatra ny fahavononana, misy traikefa sy fahaiza-manao takina amin'ireo mpilatsaka ny sitrapo ka antony nanomezan'ny France Volontaire Madagasikara fiofanana ho azy ireo.
isan'ny takina amin'ireo platsaka sitrapo ihany koa ny fiverenana ny tanindrazana isitrahan'ny firenena ny traikefa sy ny fahaiza-manao ananan'izy ireo amin'ny sehatra ny asany zava-dehibe io fiverenana tanindrazana io hoy ity platsaka ny sitrapo teo aloha ity nanafatra. Quel message? Alors moi j'ai un message. Inona ny afatra? Mananafatra aho dia ny hoe mivoahany tranonareo na tanora malagasy io na frantsay mandehana mijery any ankafa mandehana mijery lavitra mijereva firenena hafa toy ny Frantsa, Inde, i Chine sy ny sisa mandehana mijery ny hafa misokafa ary miverena ny tanindrazana iverina miaraka amin'ny traikefa ianao misokatra bebe kokoa ary inoko fa miverina mahiratsaina sy mahalala tanana kokoa et plus généreux. Ny volana aprily 2024 lasa teo tsy ahivina nandritra ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron teto Madagasikara no nosoniavina teny amin'ny lapam-panjakana Yavoloha ny fifanarana teo amin'ny gouvernemanta Roatonta ka nanamafy ny fisian'ny platsaka ny sitrapo eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Lafomba fa mandalo eto Madagasikara amin'ny papa sady lehibe ny église orthodoxe any Alexandrie sy aty Afrika amin'izao fotoana izao mamangy ny fiangonana sady mampaherim-pino tsy heverin-dalana amin'ny fanompoana n'Andriamanitra no antondiany ny tenan'izay inefatra nanao fijidiana amin'ny Madagasikara ankehitriny gabain loa. Tonga eto Madagasikara mamangy ny zanak'ondry sy ireo mpino eo anivon'ny fiangonana orthodoxe ny papa sady patriarka any église orthodoxe izay misahana ny fiangonana ao Alexandrie sy aty Afrika iray manontolo dia papa Théodoros faharoa ankoatran'ny fitsidihana masina ataony famangina fampahirezana sy fanamafisana ny finoana ho an'ny mpino no antondian'ny papa rehefa avy tany amin'ny diocèse ny Toliara sy faritra atsimo ny papa tamin'ny herinandro teo tonga eto amin'ny diocèse n'Antananarivo sy ny faritra avaratra ny tenany tamin'ity herinandro ity nanamarika ny fandaharam-potoana ny androany ny fisiany sorona masina lehibe na ilay antsoina hoe liturgie masina teny amin'ny orthodoxe andoharany fotsy nanamarika ny lamesa androany maraina ity ny fisiany fanamasinana ny diacre. Ny papa mampiandro dimby ny apôstôly azy dimby ny masinday marka izy ao amin'ny fiketrany ao Alexandria dia ondry ny zany zahay aty Madagasikara zanaka ny zahay aty Madagasikara ko de tonga mamangy anay izy ary tonga mankahery mba hitazomana ny finoana sy ny hijanonana zay ny isan'ny teboka anankiray manokana hijanonana foana ato aminatiny patriarkany Alexandrie zay zany ny isan'ny atondena eo ihany koa no fitsidina fijerevana ny aizaoaiza ianareo any Madagasikara amin'izao fotoan'izao raha milafy ny finoana orthodoxe. Amin'ny ankapobeny dia mivoatra ny église eto Madagasikara na ny isa ny trano fiangonana izany na ihany koa ny mpino izay samy mitombo isa amin'izao fotoana fa eo ihany koa ny firoborobony asa sosialy sy ny fanampiana ny mpiarabelona. Mitombo ny isan'ny fiangonana mitombo ny mpino vita batemy mandray ny sakramenta rehetrarehetra zay ao anatin'ny fiangonana mitombo isan'ny pretra isan'izany zao androantsika nanamasina diacre anankiray zay aoriana kely raha sitrapon'Andriamanitra tonga pretra dia mitombo zany ny ambainday ny fiangonana eo ihany koa reo asa soa maro samihafa isan-karazany isan'izany zao omaly isika zao dia nitokana ny sekoly zany hoe annexe bâtiment annexe ny sekoly Platoni eto Andoharany fotsy zay profo anankiray lazaiko amintsika hoe mitombo koa zany ny asa soa zay ataon'ny fiangonana ka azo lazaina hoe miroborobo ny fiangonana ovoninahitr' ankoatran'ny fiangonana dia manana toeram-pitsabony sekoly ivo toeram-pandraisana ireo zokiolona ary ihany koa ny akany fitaizana zazakamboty ny église orthodoxe eto Madagasikara manodidina ny 3 alina ny isan'ny mpino ary 20 ny trano fiangonana manirana ny nosy araka ny fanazavana dia efa inefatra amin'izao ny papa Théodoros faharoa nanao fitsidihana teto Madagasikara raha tsy misy ny fiovana dia hiala eto an-toerana ka hitododoha any Alexandrie ny papa Rahapitso. Fa mitondra ny anarana seorondray ny aseo goavan'izay ho atolotra ny tarika ambondrina ny zoma 7 sy ny alahady 1 septambra ho avy izao etsy amin'ny kianja ny fanatanjahantena Mahamasina hanomezana fafampory eo mpankafy no tanjona hanaovana ny hetsika mandritra ny 2 andro so zay anana ny ampiavaka azy hoarina amin'ireo hetsika rehetra efa natao ho ny fanazavana nentin'ny tarika tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay.
seoroa io indray no anarana no ety nitarika ambondrina mandritra ny fampisehoana ho totosaina izy ireo ny zoma fa 20 sy ny alahady faraiky amby 20 ny volana septambra ho avy izao ao amin'ny palais des sports Mahamasina ho tanterahana ao anatin'ny 2 andro ny fampisehoana mba hanomezana fahafapo ho an'ireo mpakafy raha ny fanazavana isy ny ampiavaka ny seho tamin'ireo seho afatra amin'izay seoroa tonga dia natao an'izay mihitsy ny anarany a zoma fa 20 ny volana septambra amin'ny fitoroa sasany ary ny alahady faraiky amin'ny 20 ny volana septambra amin'ny terola tolakandro seho anankiroa izay hofamezana fahafapo amin'ny mpakafy amin'ilay tsy tafiditra foana isaky ny palais des sports dia natao anankiroa ny daty dia efa lany tapakila maka sitraka antsika rehetrarehetra ny ampahany seho zany iserahana amina big band tonga dia hoe section na percussion cœur accorde quatuor squad tambour gasy ny feo lavitra ny resaka cuivre zany misy ampahany amin'izay misy ampahany ohatrany mazatra moa hoe zay tia miralava foana ihany koa misy mpivarotra sy ny sisa dia misy DJ manao setlist an'eo izy dia ny lahady koa misy an'izay mialohan'ny fety vita ny fety milava isika amin'ny lahady dia manome fotoana manaraka indray ihany koa avy eo tamin'ny 20 taona nitarika izy ireo no nanao fampisehoana tao amin'ny palais de sport Mahamasina farany izany hoe ny taona 20 sy 20 mbola ao anatin'ny 2025 tour ity seho ity izay efa natao tamina toerana maro ary mbola ito izany any amin'ny faritra hafa anisany mampiavaka ny seho ihany koa ny fanomanana ny 20 taona nitarika izay ankalazaina amin'ny taona ho avy izao Vavao mampalahelo vetivety mialoha ny idirantsika ao anatin'ny maresaky iraisam-pirenena nodimandra ny ben'ny tanàna teo aloha Tombomanga Rova Alexis Dedera Zafindratsira isan'ireo ben'ny tanàna nampiroborobo ny fiarahamiasa teo amin'ny Madagasikara sy Japon tamin'ny fotoana ny tantanany commune ny tena ny ratsahiviny efa foloa ambonahitra ny fikambanana ancien et ami du Japon tenany ihany koa fony fahavelony ny fianakaviambeny Cool TV FM matarihany filohampanona sy ny tale général mody mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana sy ny vahoaka n'Ambomanga Rova eo anatrihan'izay maresaka iraisam-pirenena no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity lavon'ny fitondram-panjakana israeliana ny fanambarana nataon'ny lehibe ny komisera misahana ny zon'olombelona eo anivo ny firenena mikamba nomaly mikasika ny fanamelohana ny fanafihana antanety nataon'ny Israely mitoetra ny arak'izany ny fanafihana nataon'ny tafika Israeliana ao Gaza izay nakasika toerana miisa 50 tao anatin'ny 7 ora manoloan'izay nanolotra sazy vaovao tsy mbola nisy teo aloha ny vondrona Europeana androany isan'izany ny famerana ny fifandraisana ara-baritra tanjona ny anatsarana ny toedrara ara-pahasalamana ao Gaza amin'izao fotoan'izao mifarany eto indray ny fiarahantsika ho any androany naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray ary tombokilasy tombovavy elo matomboka Pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.